hijery manokana ny amin'ny fankatoavana azy. Amin'ny maha-olombelonanay dia fantatray fa mpanoty izahay, mpaniasy izahay, feno ota ny tenanay araka ny fampianarana izay nampahatsahivina anay. Nefa kosa Tompo dia matoky izahay fa ny herin'ny fananao masina dia mahery noho ny zavatra rehetra ka ahafahanay mandresy ny asan'ny devoly sy ny fombany rehetra. Izany fanahy masina izany nangatahanay mba hitarika anay ahatonga anay hiaina tokoa araka ny teninao. Izany hitahitanay Tompo, apetraka ifeny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Ampifaliana ry havana malala amin'ny Tompo no iarabana antsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Mandray izao 520 taona ny isan-keritaonantsika eto amin'ny WB Akara Malaza izao. Lahateny fahatelo tokoa no anjarantsika an'io izay entsika mametina n'ireo fampianarana maro samihafa sy ny lahateny ary ny toroteny izay nambara amintsika. Ny lohahevitra izay alahatra dia ny hoe ny fankatoavana ny tenin'i Jehova. Ny fankatoavana ny tenin'i Jehova. Amin'ny mahalahateny azy moa dia tsy miala lavitra n'izany lohahevitra izany isika fa tonga dia io raha teo ny drafitra izay arahantsika. Resahantsika ny amin'ny fankatoavana, avy eo ny tenin'i Jehova dia ampifandraitsika ny fankatoavana ny tenin'i Jehova araka ny faneva izay noraisitsika io. Ny fankatoavana, inona moa no atao hoe fankatoavana? Ny teny hoe fankatoavana dia avy amin'ny fototeny anankiray dia ny hoe to. Io zany mila fantatra voalohany. Inona kay natao hoe to? Ny horaintsika tamin'eratsika teo zao ny tenin'i Jehova, ny tenin'Andriamanitra dia to. Fa inona ilay atao hoe to? Amin'ny ankapobeny, amin'ny kolotsaintsika malagasy dia matetika ampitovizitsika na atambatritsika amin'ny hevitry ny teny hoe marina ny hoe to. Fa ilay hoe marina izay ampiasaitsika dia tsy mahalaza ilay to ao amin'ny sehatra teolojika. Satria izao ny antony. Rehefa nampianatra teto ny iray aman-drenitsika tao amin'ny fampianarana faharoa, dia nanazava tsara izy ny hoe lafika teo ampelantanany nanoratra ny testamenta vaovao ny testamenta taloha. Ka ireo to izay soratana aty amin'ny testamenta vaovao dia tsy inona fa mbola ireo to nosoratana tao amin'ny testamenta taloha ihany. Ary efa miverina any amin'ny teny fototra antsika dia mahita ny hoe amen, araka ny mahazatra. Io ilay to. Ny hevitra ilay to anefa ao amin'ny Baiboly dia mameno fepetra telo. Mameno fepetra telo. To ny zavatra anankiray rehefa marina, ekena ary tanteraka. Tsy hoe marina ihany, fa rehefa marina, ekena, tanteraka, izay izy vao azo lazaina hoe to. Izy moa ny resantsika taony amin'ny ankapobeny rehefa hoe to dia marina zay. Fa zao, misy ny zavatra marina tsy ekena. Misy ny zavatra ekena tsy tanterahana. Dia misy koa zavatra tanterahana tsy marina. Fa ny to hafa mihitsy. Fenoiny tsara ireo fepetra telo ireo. Dia ny hoe marina. Inona ny ambaran'ilay hoe marina? Tsy misy afaka mandiso azy. Dia ny hoe ekena, tsy misy afaka manda azy. Ary ny fahatelo, tanteraka, tsy misy mahasakana azy. Izay no mahato ny tenin'Andriamanitra. Satria na izy tompony, na Jehova tompony dia tsy toha. Izy no tena marina, izy no ekena, ary izay zavatra rehetra ataony tsy misy afaka mahasakana azy. Move efa nisy teny fikasana ny tenenin'i Jehova ka tsy notanterahana, fa tanteraky ny avokoa izay rehetra nambarana. Izay no atao hoe to. Raha 3 herinandro lasa zay, raha mety nisy olona nilaza taminao hoe horesiny Norvège, Brésil. Ninona anao sa tsy neny? Ninona anao sa tsy neny? To sa tsy to? Tamin'izany fotoana zany satria tsy mbola nandeha ny mondial dia hoy isika hoe mety ho marina fa efa niezaka ary zareo zay. Azo ekena aloha fa matory zareo tafakatra mondial dia efa mahay. Fa tsy to izany.
raha tsy efa tapitra ny 70 minitra. Marina tsy azo lavina, ekeny be sy ny maro fa nizotra ara-dalàna iny tanteraka tokoa nandresitra zareo. Toy izy amin'izay fotoana zay. Mbola eo amin'ilay totsika. Io no mitarika atsika hifindra amin'izay amin'ilay matoan-teny hoe mankato. Ho avy any ampakatoavantsika. Inona ary ilay atao hoe mankato? Ny hoe mankato araka izany dia tsy inona fa manamarina izay nambara. Aseko fa marina izay ambara. Dia tsy vitan'izay fa ekena izay nambara ary tanterahina izay nambara. Izay ny olona mankato. Betsaka amintsika kristianina na ny tena zao indray dia tratra an'izany. Ny hoe manaiky fa hoe rehefa mandeha toritena, mandeha fampianarana. Marina zany. Dia tena zay tokoa. Izay aloha dia tena izy tokoa zay. Inona ny tsy ampy ao anatiny? Tanterahina. Inona nge ny tsy ampy? Tanterahina. Fa raha ohatra ka tsy tanterahina ilay izy, raha miatrika toriteny tsika fampianarana lahateny, nefa tsy tanterahina dia tahaka ny olona mijery fampisehoana tsika na spektakla ihany, mandovola, finaritra, mody, tsisy entina mody. Tahaka izany isika raha tsy misy zavatra voatahiry ao anatiny. Io lay hoe mankato. Manao izay hahato. Ary rehefa tsy vitatsika dia izy tompony no angatahana azy hoe tovy aminay ny teninao. Misy vavaka mahafinaritra nataony Solomon ao amin'ny tara faharoa fahaenina ny 17 nanaran'i Jesosy manao hoe koa ankehitriny ry Jehovah Andriamanitry ny Israely io, mifona aminao aho, aoka ho to anie ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida mpanomponao. Asika atao ihany tsara ihany koa zany vavaka zany hoe aoka ho to ny teninao, satria izy no afaka manatanteraka, manala fahefanatsotoa mahatanteraka ny teny fikasana. Ka ny fankatoavana zany dia tsy inona fa fanatanterahana andireo. Lay hoe manamarina izay nambara, manaiky izay ambara, ary manatanteraka izay ambara. Vokatr' izany dia misy lojika anankiroa tonga dia azo tsoahana avy hatrany. Ny voalohany dia izao: izay tsy mino dia tsy hankato. Izay tsy mino dia tsy hankato. Inona ny antony? Satria efa heveriny ho tsy marina ary tsy ekena ilay zavatra, hanika tsy tanterahana. Zay ny lojika voalohany zay. Ka raha misy zany ny olona tsy mankato zavatra anankiray dia heveriny fa tsy marina iny, dia tsy ekeny dia mitohy ny lojika rehefa aveo hoe tsy tanterahana. Ny lojika faharoa indray izay mifamaritra amin'izay ihany koa dia ny hoe izay mino no mankato. Izay tena mino no mankato. Raha milaza ny tompo hoe aza manao an'izao, izay mino azy no manatanteraka an'izay. Fa izay tsy mino azy tsy mba hanatanteraka an'izany velively. Ankehitriny ry havana malala dia tsikaritra fa miavery ny soatoavina malagasy. Tena miavery izy io. Mbola ao amin'ilay to ihany tsika hoe soatoavina. Sarobidy amintsika izany fitsimbinana ny aina zany. Sarobidy amintsika malagasy io aina io. Tsy isika mihitsiny no hatao hantsoina na hatao hoe olona liandra. Asa raha tsikaritra fa moramora kokoa ny tsy ny mahazo anao raha ianao tsy nanatitra ropatsy. Raha ampitahaina amin'ny hoe ianao tsy namangy fahoriana. Mbola maivamaivana ny sazy mahazo anao raha ianao tsy nanatitra ropatsy. Fa raha hoe nisy faty eo ka tsy nandeha ianao, mafy amintsika malagasy zany. Sarotiny amin'io tsika. Dia nefa mampalahelo araka ny vavaka izay nataona ranabavy teo, dia ny hoe izao ny zava-misy eto amintsika. Halatra taovy, faty etseroa. Ohatrany hoe hadino ilay soatoavana, toa very ilay soatoavana. Na dia ataontsika hoe tsy teto aza amin'ny filazantsara. Isika dia efa nanana ny soatoavana hoe aza ny loha sa mangina ny jerena fa efa tsy atahorana tsony. Izay ilay hoe tsy ekena. Izay ilay hoe heveriny ho tsy marina intsony Andriamanitra. Ka dia sahy manatanteraka izany ao anatiny mangingina. Eo amin'ny fiainana andavanandro,
matetika ny ray aman-dreny no henonay mitaraina hoe ny tanora ankehitriny, ny zaza ankehitriny, teo zao nisy an'iny baka iny de taraina ny ray aman-dreny. Milaza hoe ny zanakay de sahirana foana, tandrevaka eo amin'ny telefona sy ny Facebook sisa sy ny sisa. Zanakay tsy mianatra lesona, tsy manao revision. 12-13 taona de eo amin'ny telefona io ihany. De hoy te anontany hoe ka izy kay nividy an'le telefona. Misy soatoavina very ao fa matetika isika no mijery ny hafa fa tsy mandray andraikitra ny hoe sao de izaho lay sakana na hatonga ilay soatoavina tsy tafita amin'ilay taranaka manaraka. Na zany de tratran'izany. Ny andrasana amintsika de fahatsapahana zay hoe mba tsy ho zaho no sakana amin'ilay soatoavina. Fa tsy izy 12 taona iny no nividy telefona ho antenany. Fa izaho no nanolotra azy aniny. De izaho ndray ve ny hanome tsiny azy rehefa avy eo. Fadisoko zany. De ho fadisotsika ihany. Izay ny fankatoavana. Ka ny zavatra ankatoavitsika de tsy maintsy zavatra eketsika fa marina, eketsika fa tsy diso, tsisy afaka mandiso azy, ary zavatra ho tanterahintsika. Izay ilay hoe fankatoavana. Hitrandray tsika amin'ilay tapany faharoa dia ny hoe ny tenin'i Jehova. Ny tenin'i Jehova dia manana endrika anankiroa. Ny endriny voalohany dia ny teny anteny, ary ny endriny faharoa dia ny teny antsoratra. Ilay teny anteny dia tsy inona fa izy io torina io, izy io alahatra io, izy io ampianarina io. Ny teny antsoratra mazava ho azy dia ny soratra masina. Raha ny firaintsika ilay hira fa 5:6 teo dia tsy karitsika fa ilay teny anteny no amin'ny andininy voalohany ary ilay teny antsoratra no ao amin'ny andininy faharoa. Fa na eo azy zany dia misy asa efatra izany teny izany zay tsara ho fantatra ihany koa. Ny asany voalohany dia fitaovana ifandraisan'Andriamanitra amintsika io teniny io. Hitatsika zany manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny Apokalipsy, na ny teny mivantana izy tonga tamiko ny tenin'i Jehova, hoy ny formule an'ireo mpaminany ireo. Zao no lazainy tsy toa, zao no lazainy Jehova. Dia eo ihany koa ireo teny izay nampanoratiny, fitaovana izay ifandraisany amintsika zany. Ny faharoa dia zao, Andriamanitra tsy miteniteny foana sanatrian'izany, fa ny teny izay alefany dia iraka. Ny teny izay alefany dia iraka. Misy mission iny teniny iny. Any amin'ny Isaia 5:15, ny 10 ka hatramin'ny 1:20 tsy ovakitsika fa fitinitsika fotsiny. Oharina amin'ny ranonorana sy noram-panaly izay latsaka avy eny ambony, tsy miverina any amin'ny tompony raha tsy efa nahalonaka ny tany. Ny fikendreny zany dia ny hoe mahavokatra ny teny izay nalefa. Zay no mahiraka azy. Ny asan'ny fahatelo dia aina. Any amin'ny ohabolana 4:12 netsika no mahita azy, za mino fa efa lanitsika tsanjery ihany koa io. Aina ho an'izay mahazo azy izy, sady fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha tsika zany tsy salama, nara-baty nara-panahy dia sady aina io ny fahasalamana. Ary ny asan'ny fahaefatra indray dia fefy izy io na fanilo. Any amin'ny sekoly Lahady tsika no efa ampianarina tsanjery ny Salamo 7:20 ny andininy 5:10 manao hoe fanilo ny tongotro, fanazavana ny lalako. Rehefa tena tapidalaka le zany tsika tena maizina tanteraka zay hale, saorana an'Andriamanitra fa mbola io ny teniny ao lay vahaolana. Zay nefa tsy midika hoe isaky ny kaletsika vao amaky soratra masina fa zay daholo moa io fahavazantsika olombelona io. Hoe rehefa somary enjakenjana ny zavatra hatrena dia zay vao mahatsiaro an'Andriamanitra. Fa amin'ny maha aina azy zay tadiavitsika isan'andro izany teny izany, hahavelona sy hahasalama. Inona ny mampiavaka ny tenin'i Jehova? Ny mampiavaka azy tokana dia zao, mitovy amin'ny tompony. Mitovy amin'ny tompony zany hoe maharitra mandrakizay. Maharitra mandrakizay. Nanomboka tamin'ny tenenany azy sy nanoratany azy mandraky ty androany. Ilay teny any amin'ny Exodus milaza hoe aza mangalatra, mandraky ty androany dia mbola aza mangalatra. Tsy miova io. Indraindray ny mpiangaly azy no te hanova ny heviny,
fa ilay teny nanomboka tamin'ny nanomezana azy mandraky ty androany tsy miovy io ary mandrakizay maina ny ahitra hoy Isaia ihany malazo ny voniny fa ny teny Jehovah kosa maharitra mandrakizay. Rehefa tany amin'ny salitra zahay mianatra mahakasika nyty tenin'Andriamanitra antsoratra ity dia nanontaniana ray aman-dreny anankiray eo, io izy tazako eo io, dia zao no nampianariny, io izy eo afarafara eo, fitino amin'ny fihezan-teny tsotra ozy izy, nitsotra masina ray manontolo, raha misy olona tena mbola tsy namaky baiboly mihitsy ny nandray mandeha, fitino ny tenin Jehovah, dia zao no nambarany, zao ny fametinana azy, tianao Jesosy. Point. Zay no ambarany io sotra masina io, tia anao Jesosy. Ao anatin'ny tontolon'ny systématique izy no mampianatra an'izany. Fantatrareo hoe izy ilay olona, tontolontsika anarany. Mampiavaka azy tokoa, satria tahaka an'io teniny io, ny toetrany, ilay fitiavany, dia samy maharitra mandrakizay. Nanomboka tamin'ny nahariana an'izao tontolo zao dia tian'Andriamanitra atsika. Namolavola izy, nahary izy, tiany isika. Na dia lavo da maseva dia nanomana drafim-pamonjena izy no teny fikasana hoe havotako nareo, tiany isika. Mandraky ty androany 9:24, tiany isika. Raha ataotsika hoe 30 taona lasa, nisy olona nilaza taminao hoe je t'aime. Aseva veriny indray zay androany. Inona ny mampiresaka anareo? Fa ny an'io Jehovah Andriamanitsika io mandrakizay ny fitiavany ary tsy miova. Nanomboka tamin'ny nanorenany an'izao tontolo zao, mandra-piala atsika nyty tany ty, tsy miova, mandrakizay tahaka ny teniny. Zany ange io toetran'io Jehovah Andriamanitsika io. Izy tsy mba naman'ilay misehoseho, mideradera, milaza hoe zaho ny tompon'ny zavatra rehetra. Fa tena manambitamby fatratra ny hoe ory zanako adiso laliny indray nge ianao hoe ndao mivelana ty indray. Fa raha any antsika olombelona, misy fampitandremana, misy hira zay any manao an'izao hoe mipetra soa tsy ariako. Zany ny toe-tsain'ny olombelona zany. Zany ny toe-tsain'ny olombelona zany. Fa ny azy indray io teniny io, to, araka nirantsika teo ihany to sady maharitra mandrakizay. Zany tenin'Andriamanitra zany satria ny tenin Jehovah no ifandraisany amintsika, dia io no ivon'ny fotoam-bavaka rehetra, io no ivon'ny fivavahana rehetra, io no fototry ny liturgia rehetra, tsy ny rotoaly. Rehefa mivavaka atsika, manomboka ny fotoana voalohany, dia hoy ilay mpitarika ery aloha ry hoe tafiditra amin'ity tranonao ity zahay mba hihaino inona io? Teny Jehovah. Mazava ho azy ny antony idirantsika ao anatin'ny fotoam-bavaka dia hihaino an'io teny io. Rehefa ao afovoany amin'izay tsika dia mbola mitohy ny vavaka, dia hoy tsika hoe ary ampitombona amin'ny fahalana marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao. Io no angatahantsika, dia mbola ao ihany ilay teny Jehovah. Tapitra amin'ny fotoam-bavaka dia mivavaka atsika. Misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay vavaky ny olona nandray teny zany tompoko, fa tsy vavaky ny olona natory. Ny olona mivavaka an'izany hoe misaotranao amin'ny fonay tokoa izay fa efa nampianarinao anay sitraka ao ataonay, dia olona matoko fa tena nandray ilay teny izy ary hoentiny, tehiriziny, mody izany teny izany, fa tsy zavatra hafa no entiny mody. Rehefa mody zao tsika avy aty Karamalaza dia manontany reo namatsika, avatsika, mpiaramonina amintsika, nanao akory izy tany? Dia mampalahelo ny valin-tenitsika indraindray hoe olo zao.
Tsy statistika no angatahana amintsika tompoko. Tsy statistika, tsy hamaroanisa. Zao no natokana tao, zao no isany pastor tao, sakafo tao tsy nengava ao laoky iny. Tsy zany no tatitra. Raha mamaky tsara antsika ny programa iny, misy lahateny telo ao, misy fampianarana telo ao, misy toriteny 4 ao. Firy isan-jatony amin'io no atinao mody. Rehefa miala teto ianao. Za dia tena te hivavaka mihitsy Jesosy mba midina amin'ny ranao anao androany. Dia zay hody antanio. Ataovako tsapaka mihitsy ny lahateny voalohany, lahateny faharoa, lahateny fahatelo. Fampianarana voalohany. Samy mitsabaka anankiray dia adino lesona. Raha remarke antsika nga izy rehetra mitsangana eto dia miteny an'izay hoe mba tadidiny reto olona reto ve ny zavatra ampianarina azy. Dia zay mivavaka eo dia miteny an'izay daholo hoe mba tsy hitondra kitapo loka, mba ho voatahiry ilay tenin Jehova zay zaraina eto. Sa aloha mieritreritra hoe raha tena tanteraka zany ka mitsanganao tokoa Jesosy dia hoe ao, ty le boaty mangala anankiray ianao, mitsapaka ny anankiray. Fampianarana fahatelo. Iza no nampianatra azy? Pastora Fidinaina Berteta, doktora doyen Salta. Fintino ny tapany fahaefatra. Misy tavela eto androany. Ary dia misy retirety eto dia hanafatra vola hoe andefaso ay mivola malaky fa ohatrany mbola hitombo ny fotoana itoerana ty. Ny tily no lazaina ry havana dia tsotra. Mahafinaritra io tenin'Andriamanitra io. Aina io, hery io. Fa isika no mampanotantsika tsy mahatahiry azy. Tsy mahatahiry azy. Asa raha mba tsy karitsika io fepetra napetraka ny Jesosy eo amin'ny teniny io. Tamin'izy nilaza hoe raha miray amiko ianareo. Ina ilay fepetra faharoa. Ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Dia mitoetra ao anatsika ve ny teny sararaka andalana. Io foana nge ny olana. Mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny mihay ny fampianarana, ny mandre fampaherezana. Fa tsara n'izy tao zay. Fa move rehefa any an-trano voatahiry ve? Dia tanteraka atsika ve? Baray samy mamaly ny azy ny tsirairay. Ny tiany lazaina anatin'izany dia zao hoe ireo vavaka ataotsika ao anatin'ny liturjia ireo dia manondro avokoa ny tenin'Andriamanitra. Manondro avokoa ny tenin Jehova. Ka rehefa tonga ny fotoana izay hodina araka ny nambara teo, dia izany tenin Jehova izany no anasanantsika ho zaraina. Dia ny hoe tsy tadedio Jehova no mpamonjy anao ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao. Io dia averina matetika ny hoe misy ange olona mamonjy isan-3 volana, isa-3 volana, zaika kely, isaka taona toby lehibe. Tapitra ny fotoana, nafaneva iny tsy tadidiny. Nafaneva iny tsy tadidiny nefa dia tononona manomboka amin'ny natombohan'ny fotoana ka hatramin'ny farany. Dia zay no mitarika antsika amin'izay amin'ny tapany fahatelo farany ilay hoe fankatoavana ny tenin Jehova. Ahoana moa no ahafahantsika mankato ny teniny izay tsy mipetraka ao anatsika? Inona zavatra katoaviny eo? Ny teniny aratsy eo. Sanatria tsy hoe manome tsiny ny olona hoe dia tena tsy mihainy ve zany reto olona reto? Dia tena tsy mifantoka ve zany reto olona reto? Tsy ry havana. Matonareo mimehy, matonareo no miresaka, matonareo no mifampibisibisika. Dia misy lesona azo any fa zao manam-pahavalo isika. Ny fifohazana, zanaky ny fifohazana ny kristiana manontolo dia manam-pahavalo tokana ny devoly. Tsy mba manana fahavalo olombelona tsika, fa manana fahavalo tokana dia ny devoly. Dia eto tena te hisarika antsika indray iverina ao amin'ny Luka 4:12. Faambaran'i Jesosy amintsika ny sekren'ny devoly. Zao no lazain'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:12 amin'ny anarany. Avy ny devoly
ka manaitra ny teny ao ampony. Dia inona ny tanjona anatiny ao? Fandrao hino izy ka ho vonjeny. Mba jereo moa hadalany devoly zany. Hainy tsara mihitsy ny hoe raha isika no mahatahiry ny tenin'i Jehova ka mitoetra anatsika izany, miteraka finoana, dia ho vonjena isika. Io mamparary fo azy io isika ho vonjena. Be fialonana nge izy efa fatana, efa hainy ny anjarany. Hainy koa ny anjarany no manomtompo atsika, fa tiany ho simbaina io. Tiany ho simbaina io. Dia inona nataony devoly? Mahakasika ny teny Jehova, ny zavatra ataony dia zao manovy izy, manampy izy, manaitra izy. Ovainy io tenin'Andriamanitra io, ampiany io tenin'Andriamanitra io, anesorany io tenin'Andriamanitra io. Tsy valapatra amin'ilay ohatra maro samihafa atsika fa manomboka any amin'ny Genesis fotsiny jereo moa nataony tamin'ny Eva. Ve ozy izy nilazan'izao taminareo efa ovainy le teny. Nampianarina sy nitoriana teto ilay fakapanana hazo an'ny Jesosy Kristy tompontsika. Dia mbola tenin'Andriamanitra ihany koa nampiasaina. Tenin'Andriamanitra ihany koa nampiasaina. Ovainy, ampiny dia anesorany. Tsika nady atao hoe zanak'Andriamanitra ary mino an'i Kristy dia tadidio fa 70-80 taona raha maharitra. Apetrao amin'ny fanontaniana hoe 4 taona ianao, dia 4 taona devoly. Ahafantaranao ny expérience ananany, ny traikefan'ny lainga ananany. Tsy anjarantsika mihitsy ny ilazan'izao. Za dia mahatohitra fakapanahy. Hainy io. Hainy tsara ny klemantsika tsirairay tokoa. Hainy io. Efa hatramin'izay koa izy io fa miandry ny hamatorana azy fotsiny. Devoly amin'izao fotoana izao manao tsipatsipaky ny mialaina. Efa fatany fa efa resy izy. Efa fatany fa hafatotra izy. Inona nataony? Simbainy amin'izay io tenin'i Jehova io. Simbainy amin'izay io tenin'Andriamanitra io. Ary zay no tena ampitandreman'ny Kristy atsika eto. Ny amin'ny hoe na dia efa voatahiry aza ilay teny, dia mbola ovainy ny heviny. Misy ranamana anankiray izay professeur amin'ny teolojia, Christopher Finch ny anarany, any amin'ny Tambazotra any dia mampianatra be dia be izy, manana mari-pahaizana teolojia. Professora, fa tsy mino ny fitsanganan'ny tena matsy ny fiainana mandrakizay. Dia mifanehatra foana zay isaky ny fakahita, ary ao amin'ny Tambazotra ao dia tena mifandona arakevitra ara-teolojia zay no fa tsy miady koa mahatsara ny any malalaka ny saina. Samy manana ny heviny zany dia mifandresy lahatra io. Fa rehefa isaky ny mamaky ny asa sorony dia kivy. Dia ny hoe mba afaty antoka ny anarana teolojia, mba afaty antoka ny anarana ny amin'ny tompo, dia mba tsy ohatry zany ihany koa tsika. Sao dia ho faty antoka koa ny andrenesana ny tenin'Andriamanitra raha tsy ho voatahiry ilay teny ka hitondra finoana ao anatsika, dia isika no hankato. Dia averintsika amin'izay ilay izy teo hoe manao izay hamarina azy, manaika izay ambarany, ary manatanteraka izay ambarany. Izay ilazain'Andriamanitra, izay ilazain'i Jehova dia to, satria efa to raha teo izy na mankato isika na tsia. Na mankato isika na tsia, to ihany ny teny. Rehefa izy milaza hoe izao, dia izao. Ao amin'ny Isaia tsika izao. Rehefa izy nilaza an'izao hoe nananaka ny virjiny ka hiteraka zazalahy, to io, tanteraka io. Dia ny teny fikasana rehetra izay ambarany, na tiitsika na tsy tiitsika, tanteraka io, fa zay no mahatsitoha azy. Zay no mahatsitoha azy. Fa ny mahasamihafa azy kosa nefa dia ity, ary ity no hitaritana ny saitsika. Raha isika indray nefa no mankatoa, dia misitraka ilay teny fikasana. Zay no mahasamihafa azy. Raha isika no mankatoa, dia misitraka ilay teny fikasana. Fa raha isika indray tsy mankatoa, dia mizaka ny vokany. Dia mbola afaka miverina ihany anketsika any amin'ny Genesis. Petraka tsara ilay teny hoe ty azo hinanana, ty tsy azo hinanana.
Ny fametrahany an'izay tsy manafoana ny safiditsika, fa mbola afaka ny safidy izy na ihinana na tsy ihinana. Raha tenena zany tsika androany hoe aza mangalatra, aza mandainga, aza mijangajanga, dia mbola manana safidy tsika ny mbola hanao an'izany, tsy foana an'ilay safidy, fa mipetraka ihany ilay safidy. Fa rehefa mankatony teny isika dia misitraka ilay teny fikasana. Manday isika na tsy mankatody dia mizaka ny vokany. Teny fikasana ao amin'ny Isaia. Jehovah manapa-kevitra ny hoe tapitra zay ry zareo ny fambaboananareo ho any Babilôna, fa andao nareo hody amin'izay. Fanapa-keviny io, teny fikasana io. Na mino ny Israely na tsy mino ny Israely dia hoe andaninareo mody amin'izay. Io zavatra resahan'ny Baiboly rehetra io dia ho tanteraka avokoa io, fa izay no mahatoa ny tenin Jehovah. Raha miverina ny alolohantsika any Egypte, ry zareo ange efa saika tsy nahalala an Jehovah mihitsy. Fa Mosesy no nalefa nakany, dia Mosesy raha mbola nanontaniany zareo hoe iza ilay maniraka anao. Ary zay napatahotra ny Mosesy, raha zaty moa zany tavaverina any dia manontany ary zareo reo hoe i Andriamanitra iza ty maniraka anao ty. Io dia manapirofo fa na ry zareo zany efa nanadio. Fa rehefa Andriamanitra ny teny an'izao, tonga ny fotoana izay hanesorako azy avy any Egypta, tanteraka io. Dia mbola toa amintsika ihany koa zany teny zany ankehitriny. Io faneva izay asandratsika, dinitsika, ianaratsika an'io hoe Jehovah ny mpamonjy antsika. Toa io, na mino isika na tsy mino isika, na matoky isika na tsy matoky, toa io ary tanterahana. Fa ny anjaranao dia ao amin'ilay fankatoavana ihany. Ao amin'ilay fankatoavana ihany. Rehefa namtaniny dadabe Martin Luther ny aminy hoe inona moa mba antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona, satria hatony tokoa moa tsika io. Izy efa tonga lafatra. Tsy Andriamanitra mpangataka izy, araka ny nampianarin'ny ray aman-drenitsika teto amin'ny fampianarana voalohany. Efa tompony zavatra rehetra izy. Tsy misy zavatra tadiavana amintsika tsony. Hoe mitady an'izao avy aminareo ary zanako. Efa manana ny zavatra rehetra izy. Fa inona no mba antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona? Dia inona ny valitenin'ny dadabe tamin'izay? Ny zanany hano azy mba ho sambatra. Misy teny fikasana ao anatin'izay. Mano zany ianao dia sambatra. Asa raha arsika ilay fizotran'ilay lojika hoe ilay teny fikasana dia mitoetra ary toa ilay teniny. Fa rehefa mankatoy isika dia misitraka n'ilay izy. Fa rehefa tsy mankatoy isika dia isika ihany no mizaka ny vokany. Rehefa nitady any Jesosy ny reniny Maria sy ny rahalahiny tao analatrano, dia nampandrenesina Jesosy ny hoe ao izy ny reninao, ao ny rahalahinao mitady anao. Dia patadidinareo ve ny valiten'i Jesosy tamin'izany? Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandreny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Azantsika amin'izany fa mbola miverina ilay fankatoavana. Raha tsika zany manonona hoe rainay izy an-danitra araka ny fampianaran'ny ray aman-dreny tamin'ny maraina, mametraka an'Andriamanitra ho ray, mankatoa tena zaza, zanaka, mankatoa ve isika? Fa raha isika tokoa no sady mandreny teniny, no mankatoa izany, dia isika no rahalahy, anabavy, zandrin'i Jesosy, satria izy no lahy matoatsika. Ny fomba hitondrany atsika dia mety tsy ho azontsika tokoa. Fa izay no maha-Andriamanitra azy, sarotra takarina ny heviny. Ao amin'ny soatra masinao dia misy ohatra be dia be ao. Rehefa narary namana tratry ny abokana dia namonjy ny mpaminana. Dia inona no nasaina nataony? Andeha ho any amin'ny rano any Jordana. Andana ianao mandro ary a Jordana ary. Dia izao no teneniny namana, satria izy Siriana, fa nga tsisy rano any aminay. Tsy azo io, tsy takatra io. Reto boka ndana miseho any amin'ny mpisorona. Jamba ndana ho eto any amin'ny farisy loama ny masonao. Tsy zava-taonao, teny
hoe manao van'izao. Tamin'ny Mose sara dia hoe kapoy io vato fa isy rano ao avy eo. Indraindray tokoa Andriamanitra mampanao zavatra tsy takatry ny saintsika hoe inona ary ny dikan'ity. Dia misy hira mahafinaritra zay ihany a. Mety hainareo koa ilay izy a. Le mety tsy ho azonao zay hitondrany anao fa aza manahy. Amin'ny fotoana izay ilay zany an'iny teny fikasana iny, tsy azonao tsy fantatrao. Hoe ity ataovy ny fankatoavana zany teny Jehovah izany no mahatateraka ilay teny fikasana. Afaka maka ohatra antsika aty amin'ny testamenta vaovao a, dia tamin'ny andron'ny Petera, rehefa nandeha tamin'ny alina ry zareo ka tsy nahazo ninninna, dia naniraka ny tompo hoe mandehana eny amin'ny alindalina ka latsaho ny harato. Inona ny zavatra nety nitranga raha tsy nanaiky ny handrotsaka ilay haratony teny amin'ny lalina i Petera. Amaly an'izay ny toriteny rehefa avy eo. N'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, hatray ka ho mandrakizay. Amen. Vavakaritsika. Ianao rery ihany tokoa no Andriamanitra tsy tovy Andriamanitra telo izay iray. Ny teny fikasahanao dia mahatsara anay, mamelona anay, na dia atao hoe maharary anay izy indraindray no nofinay, dia fantatray fa mahasoa anay ireny teninao ireny. Nanomana teny maro samihafa anao mandritra an'izao fankalazana ny 520 taona izao, izay hitondranao anay mitanila, andre izany teny izany. Tompo, ampio izahay mba hitahiry ny fampianarana rehetra, ny lahateny, ny toriteny rehetra ao anatinay, mba hiainanay ho tanteraka tokoa izany ka ho zaza pakatoa izahay, ho zanaka mpanoa izahay araka ny sitraponao. Ny anaranao Jesosy Kristy.